mbola janona any amin'ny lalao afrikanina ihanytsika na dia ny baskety 3x3 irery ihany aza no taranjany iraisana nandraisan'ny Madagasikara anjara tamin'ny lalao afrikanina dia nandrombaka medaly vola mena izy ireo. Ndeo fitinina amintsika anatin'ity fanadihadiana ity ny lalana ny diavin'ny ekipa-pirenena malagasy eo amin'ny taranja basketball 3x3 izay. Torak izany anko teo amin'ny taranja baskety 3-3 dia voasoatompondaka ny malagasy nahitana ny Eli Livio Fiara Arnold rehefa nandesany Egypta tamin'ny saraka amby 29 teo amin'ny famaranana. Tamin'ny alalan'ny tifitra farany nataony Livio mo no nahazahoany malagasy an'io fandesena io. Navita ny valinady niaraka izany ny ekipa malagasy satria resy ny Egypta teo amin'ny fifanitsanana. Tombony aminay zegny hitako voalohany valeur individuelle dia défense. Miezaka zay nanao défense mafy ary nanao araka zay vitanay navitanay nahazo an'iny vola. Fahitany Eli no avin'ny basket 3-3 malagasy ary zay fifaninanana iraisam-pirenena efa natrehany Eli zay. Fahitako izy aloha tamin'ity raha amin'ny adversaire hitako retsy tamin'ny voalohany hitako hoe maivakivina par rapport le taloha zany satria le taloha senior tamin'ity 23 dia mitovitovy taona amintsika jiaby zay ny raha nieritreritrao mety lasatra izy ny basket 3-3 malagasy raha ohatra zao foana. Raha mitohitohy entraînement sy compétition zay atao possible lasa championnat du monde atsika malagasy. Efa nieritrretina mihitsy ny azahoana ny médaille volamena tamin'ity Jeux africains ity satria reto jeux reto zany efa nandalo le regroupement maro tany Madagasikara efa na 4e jeux international nataony zany ty fifaninanany ity dia efa manana l'expérience am'le FIBA 33 zany zareo dia miconsigne rehetra koa mo mendalana teny voarainy zareo daholo nety dia adversaire tsabo zahay dia tonga amin'izao tany zao. Fahitanao no avin'ny basket 3-3 malagasy. Ie, zay indrindra angamba hitatsika zao fa ny 3-3 ny lalana akaiky indrindra ho an'ny mpilalao basket malagasy zao raha ohatra sehatra international satria tsy dia mitaky alavana be loatra fa ny akindrana sy ny adresy sy ny agilité, ny adresy, ny intelligence de jeu any angamba ananatsika malagasy tsara dia ity angamba ny fitorana kokoa raha ohatra ka ho aty amin'ny sehatra international. Malagasy zay nanilika ny Kalaza Maliana tamin'ny saraka 17 teo amin'ny manasadalana voalohany. Tamin'ny satery 7 no 12 kosa nandeseny Egypta ny Nigeria teo amin'ny akatoko ny famaranana ilana. Ny tanany larana fahatelo tamin'ity basket lalaovin'olona telo ansoka jizazalahy lasaky ny 13 taona ity mo i Nigeria rehefa nandavo ny Mali tamin'ny 17 teo amin'ny fiaditoerana. Akoatr'izay dia mbola nomerombany Eli Ankiu ny anaram-boninahitra teo amin'ny shootout contest na ny fifaninanana tifidavitra. Baolina 7 be zao no tafiditry Eli tany ivelan'ny metatra sy 5 nandritra ny 2 minitra. C'est bon. 2, 3 et 4. Oh là là. Et ça ne pas rentrer. 5 pour Eli. 6 pour Eli. Oh là 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 là, 7. Et 8. Et on y va. À 9. Et c'est parti. Encore 3 shoots. 15 secondes. Le deuxième. Et c'est bon. Oh là là. No
fon'ny malagasy araka izany fa anisan'ny sangany amin'ity basket 3 contre 3 ity izy ireo ty amin'ny faritry Afrika.